faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary faly miombona amin'ny sampana fifoazana eto amin'ny tafo amin'izao isan'ny taonan'izao. Ary amin'ity andro ity dia mahafaly antsika ny mandray ny filohan'ny FPMA, ny révérend docteur pasteur Seta Rasolondraibe, izay tonga mamangy antsika ary izy mivady moa zany ny tonga eto ary izara amintsika ny tenin'Andriamanitra. Mahafaly antsika koa ny mandray ireo mpiandry avy any amin'ny tafo hafa, indrindra avy any amin'ny tafo Bordeaux, izay manatevin-darana ny mpiandritsika indray amin'ny ity andro ity ary mariana fa mifarana izao fotoam-pivavahana izao disy asa sy fampaherezana izay anasana antsika rehetra. Dia ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Petraka ny fiangonana.
Ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo, andeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra eo am-pitsanganana amin'ny alalan'ny salamo faha 170 ary tohizana amin'ny hira faha 12. Ianao Jehova no itokiako, aoka tsy homenatra mandrakizay aho, ny vavako feno fiderananao sy ny fankalazananao mandrakariva. Fa izao kosa dia anantena mandrakariva ary tompo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Hoentiko ny asa lehibe nataon'i Jehova Tompo, ampatsiaro ny fahamarinanao aho, dia ny anao ihany. Ioby ny molotra raha mankalazanao, ny fanahiko kosa efa navotanao. Ary ny lelako hitory ny fahamarinanao mandrakariva, fa efa menatra sy mangaizay izay mitady an'izy ratsy ahy.
anaiza no iangonarona telo amin'ny anarako dia eo afovoany ao ka okasika anatina ny tompo amin'ny alalan'izao vavaka fiderana izao. Vavaka isika tompoko. Ry irainay izay any an-danitro, irainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Saotra anao zahay fa noho ny fitahianao dia mbola afaka miaoneto indray zahay hidera sy hankalaza ny anaranao masina. Andriamanitro, mandrakizay ny famindraponao. Andriamanitra marina ianao ary tsisy Andriamanitra mahitsy tahaka anao. Ianao ilay fahazavana mandrakizay izay manazava anay anatin'ny aizina. Ianao koa ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ka mitondra anay mandrakariva amin'ny fahatsarana. Deranao zahay satria ianao ilay Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany, ny hita sy ny tsy hita, ary ny zavatra rehetra feno sy tanteraka. Ianao koa ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa ary Andriamanitra be voninahitra. Tsisy azo ampitahaina amin'ny anaranao ary tsisy azo ampitahaina amin'ny herinao satria ny hery rehetra, ny fahalebiazana rehetra dia eo ampelantananao. Koa indreto zahay Tompo, ahatsiaro ny asanao mahagaga sy ankasitraka izany. Koa raiso Tompo ny dera sy ny laza ary ny voninahitra fa mendrika anao. Ary tahio Tompo izao fotoana izao mba ho fanomezam-boninahitra anao sy fampandrosoana ny vahoakanao. Koa hatreo zahay Tompo mba ho araka ny sitraponao izao fivoriana masina izao. Amin'ny anaranao Soa Jesosy, amen. Petraka amin'ny fiangonana. Hoy ny Tompo, mihaino ahy ianareo anaka, ary tandremo ny teny aloky ny vavako. Koa haino ampanajana ary havana, sady eritrereto lalina izao teny anambarana ny sitrapon'Andriamanitra izao. Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Koa aoka aritsika ny asany maizina, ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro dia ny mitafy an' Jesosy Kristy Tompo. Ataontsika ny rehefa voalahatra. Hanambaranao anay ny sitraponao dia menatra izahay satria matsiaro tsy mendrika tokoa fa mbola miaina anaty fanontona izahay, mbola miaina anaty aizina izahay. Tsy hainay ny mitahiry ny teninao izay mirakitra fitiavana fa naleminay miaina ny fakapanahin'izao tontolo izao ka tsy nahatanteraka ny sitraponao. Kanefa ankehitriny ray fona aminao izahay, noho ny tsy fanananay finoana miorina tsara aminao ka tsy hahafahanay mandresy ny antson'izao tontolo izao. Tsy misy miafina aminao Tompo ny mombanay rehetra ka manetry tena sy manondrika ny lohanay eto anatrehanao izahay. Mamindrafo aminay ary mamelà ny elokay Tompo ary saromy anaty fahasoavanao izahay. Miaraka ny fiangonana. Ry iranay be famindrapo mitalao aminao izahay. Mamelà ny elokay
Diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonika nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahany aminao. Amen. Mamindra fo sy miantra Jehova, maro posy mba sy be famindrapo izy. Korany bebaka tamin'ny fonao marina tokoa ianao, dia raiso amin'ny finoana mpitsanganaka, ny famelan-keloka atolotry ny tompanao ankehitriny. Hoy ny Tompo, noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiterahana dia manindry fo aminao aho, mba tsy ho mongorana anao. Mety aho, mahadiovy ianao. Koa ianareo izay nibebaka tokoa, izay nibebaka marina tokoa, matokia fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Ataontsika ny hira fahafito amby 750 andininy voalohany.
amin'ny fotoana manokana ho an'ny tanora sy ny ankizy ka ataontsika ny rehefa voilage. Je demande aux jeunes et aux enfants de se lever. Bonjour à tous. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, lumière et consolation. Qui a peur du noir? Quand on était petit, souvent, on a peur du noir. Et des fois, on trouve que notre vie est sombre, surtout qu'on passe un moment difficile. Nous sommes tout déjà retrouvés dans une situation difficile. Pour être t'as-t-on brisé le cœur, ou alors une personne de confiance t'a retiré quelque chose qui était très cher, ou encore as-tu été injustement jugé, compris ou sous-estimé. Ton fardeau peut être lourd et fatigant, et tes peurs te bloquent à avancer. Mais dans Luc chapitre 5, verset 10, le petit parti B, mais Jésus a dit à Simon, n'ayez pas peur. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, n'ayez pas peur. C'est aussi, comme il a dit à Simon, qu'il nous dit aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Dans la difficulté de la vie, Jésus nous offre, Jésus nous invite, il veut nous aider à alléger nos fardeaux, et une des manières d'agir est de créer une voie pour que tu puisses venir avec assurance dans la présence de Dieu. Jésus sait que Jésus sait qui tu es. Il te voit dans tes plus grands moments de vulnérabilité et il t'invite à venir à lui de manière vulnérable. Jésus veut te libérer de tout ce qui pourrait t'empêcher de venir vers lui avec assurance. Ta douleur et ton passé ne te définissent pas. Ton identité se trouve dans le Seigneur qui a donné sa vie pour que tu sois aimé, pardonné et accepté. C'est pourquoi dès maintenant, passe du temps auprès de Dieu. Demande-lui de sonder ton cœur et donne-lui toutes tes blessures que tu portes, car seul lui peut illuminer ta vie. Comme quoi notre thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu, Jésus-Christ, lumière et consolation. Alors, vous pouvez venir vers Dieu, parce que lui seul qui peut nous consoler. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Je sais que tu prends soin de nous. Je sais que tu m'aimes. Me voici, Seigneur, illumine ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Hoy ny tompo, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloiny. Raha hiakatra ety alohany ireo tompo nanjary hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakiana soratra masina dia ataontsika ny hira fifoazana 7:1.
tena isaintsaina izany ahatonga anay fahazavana eto amin'izao tontolo izao izay ametrahanao anay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'ny Tsoanao Jesosy. Amen. Ny vakitentsika voalohany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Mika. Mika toko fahatelo. Mika toko fahatelo, vakiana ray manontolo amintsika teny DM. Rehefa hita dia arahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy aho hoe, ry mpitondra ny taranak'i Jakoba, eny, ry mpitsara ny vahoakan'i Israely, mianora ianareo, motsy anjara rahanareo ve ny ahafantatra ny rariny? Kanefa dia ny tsara no alanareo, ary ny ratso ny tianareo. Ka endahanareo mba amin'ny hoditry ny olona sy ny nofony mandrakotra ny taolany. Eny, haninareo ny nofon'ny mpiray firenena amiko. Endahanareo ny hodiny, vakivakianareo ny taolany, ary tetehanareo izy tahaka ny hena andrahoana ambilany. Amin'izany dia hitaraina mitompo ianareo nefa tsy ho henony. Ihodina tsy hijeranareo izy noho ny asa ratsy nataonareo. Izao no lazain'ny Tompo ny amin'ireo mpaminany, izay mpamitaka amin'ny vahoakako. Raha misy mahafoy hokepohiny dia iantsony fiadanana, fa izay tsy manome zavatra ataony am-bava kosa dia hanangana ny ady manokana. Noho izany, foana ny fisehom-pahitana, fa ny alina no aminareo mpaminany mpamitaka. Foana koa ny fanambarana ny ho avy, fa ny aizina no anarona anareo. Ilentika aminareo ny masoandro, ka ho maizina aminareo ny andro. Dia homenatra ny mpaminany isehom-pahitana, ary angaiay ny mpanambara ny ho avy. Isarom-bava avokoa izy rehetra, satria tsy namaly azy intsony Andriamanitra. Izao kosa noho ny fanahin'ny Tompo dia feno tanjaka sy rary ny ari-heri-po, mba hanambara amin'ny taranak'i Jakoba ny eliny, eny, mba hanambara amin'ny vahoakan'i Israely ny fahotany. Ry mpitondra ny taranak'i Jakoba, eny, ry mpitsara ny vahoakan'i Israely, enonareo re izao, hananareo fatratra ny rariny, ary avadikareo ny isiny rehetra. Amin'ny fadatsahan-drano anorenanareo an'i Tsiona, amin'ny famoretana no anorenanareo an'i Jerosalema. Ny mpitondra azy mitsara mba ahazahoana tsolotra, ny mpisori ny mampianatra ny lalàna mba ahazahoana karama, ary ny mpaminany ny manambara ny ho avy mba ahazahoana vola. Kanefa dia mbola miankina amin'ny Tompo ihany ireo ka miteny hoe, tsy eto anivontsika ve ny Tompo? Tsia, tsy hisy lozan-joantsika. Koa noho ny aminareo, i Tsiona dia asaina toy ny tanimboly, i Jerosalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ilay tempoly ho rakitry ny kirihitr'ala. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina ry havana, izany dia ho hitantsika amin'ny bokin'ny Hebreo toko faharoa, andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa, andiny fahaefatra ambin'ny folo, dia faranana ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria moa olombelona no famandra ireo zaza, dia tonga olombelona tahaka azy koa i Jesoa. Zany no nataony dia ny mba andalovany amin'ny fahafatesana ka tonga ilay mitana ny herin'ny fahafatesana. Zany hoe ny devoly tsy ahavita na inona intsony. Ary koa ny mba ahafahany amin'izay rehetra voagejany tarotry ny fahafatesana ka handevosina nandritra ny andron'ny mpiainany manontolo. Miariary tokoa fa tsy anjely velively no vonjeny Jesoa fa ireo taranaky Abrahama. Koa amin'ny zavatra rehetra dia tsy maintsy tahaka ireo zandriny izy, ka ho tonga ampisoriny hoe mamindra fo sy mahatoky eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra mba hanonitra ny elokiny vahoaka. Fa noho ny tenin'io mpisorimbe io niaritra fijaliana sy nalaim-panahy dia mahavonjy izay rehetra alaim-panahy koa izy.
Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fahafitopolo andiny faharoa. Nous allons poursuivre avec chapitre 2 de Luc, versets 22 à 40. Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». Il venait lui offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou de 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vient au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu me laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva aussi, au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Amen. Ataontsika ny hira fahaenina amby roapolo sy roanjato. Amen.
Kristy Tompo, izany no iranay Tompo mba vokiso zava-tsoto koa izay amin'ny alalan'ny teninao, ary sakafo ny fonay, kokoa ny fananao masina hiasa mahereto mba aizanay mandray izay rehetra atolotrao anay amin'ny tenity Tompo amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana ary amin'ny fanendrinteny. Naranao Jesosy nangatana izany. Amen. Petrika isika ry havana. Amin'ny fo fifaliana sy fankalazana an'Andriamanitra ry havana no iarabanantsika rehetra hatrizao fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, fotoana izay indriketan'ny sampana anankiray izay velona eto amin'ny FPM Toulouse, miaraka amin'ireo sampana maro izay samy manana ny maha-izy azy eo amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity vohitra nametran'Andriamanitra antsika ity. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Raha nanaraka ny perikopa antsika hatramin'ny Krismasy ry havana, dia hitantaratra avy azo raisina avy amin'izany perikopa isan-karazany izany fa mitohy hatrany ny fankalazana ilay fahazavan'i Jesosy Kristy izay Andriamanitra tonga nofo ka nonina tamintsika. Efa nanomboka tany Betlehema izany ary vavolombelona nanatrika izany Kristy fahazavana izany ny magy sy ireo mpiandrondry, ary nahita ny fahazavana sy ny voninahitry ny Tompo tamin'ny nanovan'ny rano divay ireo mpianatra vitsivitsy izay niaraka tamin'ny fampakaram-bady tany Kana tany Galilea, ary mbola avy any izy no andeha hiakatra ho any Jerosalema indray amin'ity perikopantsika ity, ary ho tonga ao amin'ny tempolin'Andriamanitra ahitany olona n'izany Jesosy fahazavan'ny izao tontolo izao zany. Izay rehetra nahita sy ny fanena taminy dia samy nanana ambara daholy. Ny magy ny laza hoe ato ve ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy. Ny anjely ny hira tamin'ny mpiandrondro hoe mpamonjy no teraka ho anareo anio ao tanànan'i Davida, ary Simeona eto ry havana. Rehefa nifanena tamin'ny Tompo koa dia lasa nitera an'Andriamanitra, nanao hira fankalazana azy, ary hitantsika eo amin'ny 19:20 izay nivakiana teo amin'ny Lioka, izao no voalaza hoe Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo amin'ny anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hanazava ny firenena sady ampody ny voninahitry ny Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny no ny teny ilazana azy. Izany no atao hoe fihetsika feno fahatairana sy fankalazana nataon'ny Simeona rehefa nahita an' Jesosy Kristy nitrotro azy teny an-tanany dia nitera an'Andriamanitra. Inona ny fotoana izay ny fanenan'ny Simeona tamin'ny Jesosy Kristy ry havana? Tena azo lazaina hoe
efa voalahatr'Andriamanitra satria raha tsaroantsika tamin'ny fotoana izay amoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta dia nisy loza folo izay nataon'Andriamanitra hanerenany Farao mba hamela ny zanak'Israely andeha hankalaza sy ny mivoninahitra azy any anefitra fa tsy nanaiky mihitsy Farao nanao ny tena no mahery no Andriamanitra ary teo amin'ny loza fahafolo vao nanaiky Farao satria maty ny lamatoa rehetra tany Egipta fa ny an'ny zanak'Israely kosany izay nankatoan'Andriamanitra ka nanisy rà ny zanak'ondry teo amin'ny lambaravarana dia tsy naninona ary nanomboka tamin'izay dia ho Andriamanitra hoe satria ny zanakao ny lamatoa amin'ny Israely dia narovako tamin'io loza io manomboka izao ny lamatoa rehetra dia ay avokoa izay taranaka afaka tamin'ny fanandevozana tany Egipta ny lamatoa rehetra dia an'Andriamanitra ary atolotra ho azy ary izay no mitanterahan'i Josefa sy Maria ho any Jerosalema ao amin'ny tempoly ny anolotra ny Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra amin'ny mahajiosy azy amin'ny mahalamatoa azy teo amin'ny zanaka nateraka Maria ary tamin'ny fotoana izay anaovana ilay fanatitra indrindra no tonga Simeona ry havana tahaka ny efa nalahatr'Andriamanitra ny zavatra ary mitrotro an'ny Jesosy Kristy zaza Simeona ka vakivava ny fanamasina efa niteny tamina raha teo hoe ianao dia tsy ho faty raha tsy ahita ny fampiononana ny Israely ary izany no andraisantsika ny lohahevitra an'io ry havana hoe Jesosy Kristy fahazavana sy fampiononana tsy ny Israely ihany fa izaho sy ianao raha mifankahita mifanina amin'i Jesosy Kristy dia tokony aray izany fahazavana zany ary ahazo izany fiononana izany ny fanontaniana mipetraka dia hoe fahazavana ahoana ary fiononana amin'ny inona hoy Simeona hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao izany hoe rehefa tonga teo am-pelantanany Simeona Jesosy Kristy ry havana dia zavatra tsapany zavatra hitany dia tahaka ny nazava taminy ny fiainany nazava taminy ny planina an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany sy ho amin'izao tontolo izao alefanao ny mpanomponao izany hoe vonona amin'izay Simeona ho faty efa hitako ilay nitenenina hoe io ilay mpamonjy ny Israely dia vonona hiala tamin'ity tany ity araka ny zany drevana ohatrany hoe niantony velomany teto zany niantony velomany hatramin'izay dia niandry an'io Jesosy Kristy mpamonjy tonga io dia manazava ny antony
Simeona ry avana dia hoy ny andiny faraiky amin'ny telopolo hoe fa ny maso no efa nahita ny famonjenao. Afaka mandeha amin'izay a fa ny masoka efa nahita ny famonjenao. Tena fiovana lehibe ao anatin'ny fo sy fisainan'ny Simeona no ambaran'izany ry avana. Ny olona miaina eto amin'izao tontolo izao dia manantena zavatra ary miady sy miezaka ahazo zavatra ary iny ny antom-pivelomany. Fa Simeona eto dia trarany a ray antony havelomany fa Jesosy Kristy. Ary tsy ho azy ihany izy fa ho an'izao tontolo izao koa tsarovy a fa io Simeona io feno fanamasina miteny a, izany hoe ilay fanan'Andriamanitra miasa ao aminy no mampiteny azy an'izao teny izao, karazana faminaniana ho an'izao tontolo izao zany a zay zavatra lazain'ny Simeona eto. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa nahoana ilay nahitana ny mpamonjy, nahitana ny famonjen'Andriamanitra no nampiova zavatra teo amin'ny fiainan'ny Simeona, teo amin'ny fomba fijeriny sy ny fiainany eto amin'izao tontolo izao. Tena niandrandranyizany fiavian'ny Mesia zany ny jiosy rehetra ary ny fanahy masina Andriamanitra nefa miteny aminy izao io eo an-tananao ilay Mesia. Tena finoana sy fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra no vokatra izany teniny Simeona zany ry havana, ary dia tsisy zavatra andrasako hafa ntsony eto amin'izao tontolo izao fa tratra ny tanjona izay niainako teto alefanao amin'ny fiadanana ny mpanomponao. Ny azo anazavana n'izany fiainan'ny Simeona zany ry havana dia ilay hira noforon'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ao amin'ny firanantsika FFPM hoe 770 sy 700 Jesosy no anjara soa. Olona niaina sy nanantena zavatra ary niady mba hazo zavatra eto amin'izao tontolo izao, fa rehefa mifanena tamin'ilay mpamonjy izy, mifanena tamin'ny Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao izy a, dia hoy izy hoe vola sy arena be maro todika maro tia tokoa ny nefa mamotry ny hoe ay Jesosy ampy izay. To niova ny atao hoe marika ny soatoavina tao amin'ny ilay mpamorikira ary tao amin'ny Simeona koa niova ny système de valeur-ny, ilay zavatra matimatesana taloha tsisy dikany aminy intsony. Ary izany ny tenen'ny Paoly azy hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny fahalalana ny Kristy. Olona nandray fahazavana ny amin'ilay famonjen'Andriamanitra, famonjen'i Jesosy Kristy no afaka miteny tahaka an'izany ry havana hoe tsisy lanja ny amiko intsony fa Jesosy Kristy no antony avelomako manomboka izao. Izany ny tenin'ny Paoly ary izany ny nahazo an'i Zakaiosy, lehilahy matim-bola sy fetsifetsy mpanambaka olona, fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy dia niova ilay système de valeur-ny,
fa omeko ny malahelo ny atsasaky ny fananako ary raha nisy nalaiky tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany olona tia tena ary tsy malala afa-tsy ny tenany taloha lasa misokatra amin'ny hafa ary zany no fahazavana tiany tompo entina ho antsika amin'izao anio zao ry havana ary izay mahazo ilay fahazavana no mahita koa ilay fiononana entin'izany izay mahazo ilay fahazavana no mahita ilay fiononana entin'izany ay Jesosy ampy izay maro ny olona na dia any amin'ny firenentsika aza tena lasa manimba ny fiainana manimba ny fiarahamonina manimba ny fiainan'ny vahoaka noho n'ilay fitiavan-teny tia ahazo ary tsy mety voky tsy mety afa-po satria tsy mbola nahita an'ilay Jesosy Kristy izay tena fampiononana rehefa mahita ny tompo mahita ny famonjena sy ny fahazavan'i Jesosy Kristy dia afaka ny etaeta sy ny faniriana zavatra tsy mampandroso sy tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izany no afatra tia ny tompo apetraka ho antsika amin'ity anio ity ry havana ny rahasalama martiora rehefa nahazo ilay famonjena dia niova ilay fatahorany ny mpanjaka tena fatra-panaja sy mpatahotra ny mpanjaka fatra-panaja sy matahotra ny razana fatra-panaja sy matahotra ireo finonom-pona isan-karazany ny taizana azy ka rehefa niterena izy hiverina amin'ireny dia izy hoe hitako ny lala tsara ka hizorako ary efa azoko ny famonjena ka ho tanako izany ilay fahazavan'ny Jesosy Kristy ry havana ary izay mahazo azy dia mionona fa tsy mangitahita zavatra hafa intsony ilay zavatra hafa mampangitahita sy mampiazakazaka ny hafa dia omen'Andriamanitra izay matoky azy sy miankina aminy ka tsaoro ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany hoy Jesosy Kristy dia anampy ho anareo ny zavatra rehetra ary raha miperikopantsika ny jerena ry havana dia mbola tsy vita io fankalazana ny fahazavana io efa marobe ny vavolombelona nahita ilay fahazavan'i Kristy tao Jerosalema eto dia mbola mitery-toriteny tao any amin'ny tendrombohitra indray no perikopantsika amin'ny andro manaraka any ary any Jesosy no miteny hoe tsy misy mandretra jiro ka hanao n'izany any ambanin'ny vata famarany ary dia miantso aitsy ianao koa izy aoka azava amin'ny olona ny fahazavanareo izany no fanontaniana mipetraka koa amintsika ravana tena efa nahita ny fahazavan'i Kristy ve isika efa mifanena tamin'ny fahazavan'i Kristy fa i Paoly nanao azo lehilahy matanjaka rehefa mifanena amin'ny fahazavan'i Kristy dia nidaboka ary nanao hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko tsisy zavatra niriny sy nataony lehibe afa-tsy ny itombon'i Jesosy Kristy ao anatiny ary izany ny fiainana kristianina ry havana
anao zay ampitombo ampandroso ny fanjakan'ny Kristy ao am-poko eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny mpiarabelona. Ka mahatonga ny filazantsara amin'ny teny hoe aoka azava amin'ny olona rehetra ny fahazavanareo. Maro ny olona izay miraparapa ao anatin'ny aiziny, tsy fantatra intsony hoe inona ny fivavahana arahana, tsy fantatra intsony iza ny Jesosy tena izy, tsy fantatra intsony hoe aiza ny tena fanamasina, fa samy mitory Jesosy, samy mitory fanamasina, samy mitory fivavahana isan-karazany ny olona. Fa Jesosy Kristy mpanjaka no ambaran'ny fanamasina amiko sy aminao ry havana. Izany Jesosy Kristy fahazavana sy mampionina izany. Izany no tiany horaisintsika sy tomba ao anatintsika anio. Mbola misy zavatra mampangetaeta sy irintsika fatratra ve ry havana akoatra ny Jesosy Kristy, akoatra ny tomba ho aminy sy afantatra azy, dia manontany teny hoe sao mbola tsy nahita tsara, tsy nahita mazava ny fahazavan'i Jesosy Kristy ry havana. Fa rehefa tena nahita dia ay Jesosy ampy izay, hoy ny irantsika. Olona nahita fahazavan'i Jesosy Kristy izy ary ny teny dia mitefa amintsika tsiraray avy, mitefa amin'ny raim-pianakaviana rehetra. Tena manazava ny tokantranontsika ve sika maray-pianakaviana antsika ry havana, sa mitondra aizina ho an'ny mpiarabelona noho ny tsy fahafantarana an' Jesosy Kristy. Sika reny mpianakaviana tena mampazava sy mampahiratra ny fahazavan'i Jesosy Kristy ao amin'ny tokantrano ve, amin'ny fiombonantsika aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy fiainana ny tenin'Andriamanitra. Na tanora na ankizy dia izany no tadiavin'Andriamanitra. Misy tanora iray izay raharaha ny ray aman-dreniny satria mpanompo sampy ny ray aman-dreniny, nanao hoe raha manaraka an'izany Jesosy izany ianao dia trobarako ny antsy ny kibonao ilay rainy. Mpanompo sampy tsisy ohatran'izany. Tena ny vavaka sy nanaraka an' Jesosy tokoa ilay tanora, fa izy tsy niteny tamin'ny ray aman-dreniny hoe zary dada fanina tamin'ny fahazavan'i Kristy, fa ilay fahazavan'i Kristy tao amin'ny fiainany no nasehony teo amin'ny toetrany sy tamin'ny nataony. Ka ny zavatra nataony voalohany dia nanova ny fitondrantenany tao amin'ny tokantranony rainy. Lasa zaza mpakatoa, lasa zaza mazoto manompo, zaza be fitiavana. Ny ray aman-dreny ny ray tam-po aminy, ary raha nisy zavatra ratsy nataony taloha tadidinao hoe dada ilay volanao very ohatran'izao, za nangalatra an'iny fona aminao. Zavatra ratsy rehetra ny bebany, ary dia niaina ny zavatra tsara dia gaga ilay mpanompo sampy hoe fa inona nahazo anao, fanina tamin'ny fahazavan'i Kristy za ry-dada. Ary dia lasa kristianina izy mianakavy, nanaraka an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy fahazavana sy fampiononana ho antsika. Maro ny zavatra mampangetaeta antsika zanak'olombelona, fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy isika mahita ny famonjeny sy ny fahazavany, dia mianjery rava ireny rehetra ireny. Inganiaka ho tanteraka amintsika izany ry havana. Miaraka mitsangana isika.
ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo any. Amen. Petraka isika rehefa.
voasoratra hoe ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra tenaina fa nehoana ny zavatra tsy hita. Efa nandray famelan-keloka isika ary havana ary efa nahazo fampahirezina avy amin'ny tenin'Andriamanitra koa andeha ary isika anambara ny finoantsika eo am-pitsanganana. Izao mino an'Andriamanitra tokana, raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Izao mino an' Jesosy Kristy tompotokana, zanak'Andriamanitra lahy tokana, nateraky ny ray talohan'ny fotoana rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka fa tsy nohariana, miray substance amin'iray, amin'ny alala no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo no torotoroan'ny fanahy masina tao an-kibo ny Maria Virjeny ka natao olombelona. Noombona tamin'ny hazo fijaliana, koa izy solantsika fonina napa Ponty Pilato, nijaly ary nalevina, ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo araky ny soratra masina. Niakatra ho any an-danitra, petraka eo ankavanany iray ary ho avy indray amboninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy anapahan-taperana amin'ny fanjakana. Izao mino ny fanahy masina, izay tompo sady mpamelona, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, izay hitsahona sy omem-boninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, izay niteny tamin'ny alalan'ny mpaminana, sady mino koa ny fiangonana tokana, masina, apôstôlika, manerana izao tontolo izao. Izao manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka ary miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Raha mandroso aty ny diakonina dia ataontsika ny hira izay voatondro, ny hira fa 5 soranjato ny andeniny voalohany. Dia tonononao aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo, dia aoka ifampizary zany fiadanana izany amin'ny akaikitsika izy. Mety tsy mahavonjy ny soaranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa dia raha ny anjelin'ny fiandriananao, hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fihobiana. Ary izay koa ankehitriny Tompo, dia miara-manandratra amin'ny feonay aminy, ka amin'ny fanajana lehibe ny derahanay hoe
kristianina malala aoka angina ao anatrehan'ny tompo isika ka iaino syeritreritra tsara ny teny laza ny amin'ny nanorenan'ny tompo izao fanasana masina izao izay ankalazaintsika nanomboka tany amin'ny fotoana nanaovany azy niaraka tamin'ny mpianatra ary mandrapiveriny ray eny amin'ny rahony lanitra itsenany miny fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina izy namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy tia ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatserovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninona dia hoy izy ty kapoaka ty ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana tony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavy mipetraka ny fiangonana araka izany afatra napetraka ny tompo tamintsika izany dia aoka isika atsiaro ny tompo ary anaraka sy andray anjara amin'izao vavaka izao misaotra anao izay Andriamanitra ranay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho faty izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ankehitriny ray any an-danitro ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanakao olo fijaliany sy ny fahafatesana ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay ankehitriny raha io aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka ndraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanahinao masina no arinao amelomanao anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo tonga eto anatrehanao ionona mbatapaka masina dia mangataka aminao mba hampiraisinao aminao tahaka ny sampana mpoloboka ampianariko fakanty tahaka ny tiavanao anay zahay ary aok'izay aramanana ny fiangonana masina manontolo fiononana sy ny fifaliana aminao dia anao izay miara-manjaka ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra tao mandrakizay amen hira fa 7:1 ny andininy fahatelo efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra atsika isika ka izany no ahafahantsika manatona ny ray miombona manonona ilay vavaka nampianarin'ny zanany atsika manao hoe rainay izay mikaratsy sinaneny tonga neny fanjakana tao anisy izy anisy mamelany kay tahaka ny ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika fa sika izao na dia maro ary samy hafa aza dia tena iray ihany satria samy nandray tamin'izany mofo iray izany avokoa ny kapoaka misaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika
dia ny rano ny famelan-keloka izay nandraisantsika ny fanavotana ary azahoantsika amin'ny famela-heloka amintsika samy isika. hoy ny tompo, iny rehefa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihain'ny feo ka mamony varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. hoy ny tompo, efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. mahazo mipetraka ny tsy mpandray ny fanasan'ny tompo. Ary dia manao ny hira fa 4:20 isika raha zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka, ary efa tavaverina ety ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy ny sotro amin'ny kapoaka isika. 4:20. Amen.
manakana ny mparay fanasany tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo, zao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alantsika ho any rehetra ho famelan-keloka, zao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay vomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery anareo sy aro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay, ho aminareo ny fiadanana. Manao ny hira fa 920 isika ho fisaorana, fankasitrahana, fanehoam-pifaliana. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho makany amin'ray. Ny mpitandrina sy ny komity ny FPA Matolozy dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao sy ny asa izay miandry amintsika. Vaovao nasionaly. Mitohatra ny fampianarana SAPKNPL isaka ny alarobia hariva amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 7 ora alina. Ny lohahevitra zaraina amin'ny alarobia izao dia ny hoe minoany Jesosy Kristy dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao, izay tarihin'ny mpitandrina Mioby Rabesandratana, aumônier sekoly alahady nasionaly. Vaovao avy amin'ny mikasika ny rencontre nationale sekoly alahady, sekoly ny tenin'Andriamanitra sy ny sampana zava-maneno. Nous avons le plaisir de vous annoncer la rencontre nationale commune entre la STA et la SZM qui se déroulera lors du week-end de l'Ascension du 29 mai au 1er juin 2025 au complexe hôtelier et centre Requin à Sainte-Tulle, sous le thème du verset biblique Colossiens 3, 16b. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Cette rencontre sera l'occasion de vivre des moments de louange, de partage, de fraternité à travers nos différents ateliers et animations. Il y aura également un temps privilégié de transmission et de reconnaissance clôturé par un concert de louange.
Les inscriptions sont ouvertes et un formulaire d'inscription sera diffusé ultérieurement, mais vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher du bureau des Sampana pour vous inscrire ou pour avoir plus de détails. La participation aux frais est de 180 € pour les adultes, 170 € pour les enfants entre 16 et 17 ans et 150 € pour les enfants entre 5 et 10 ans. Une contribution au niveau des Sampana et une facilité de paiement seront mises en place pour nous permettre de venir nombreux à ce moment de communion et d'édification. Première édition de la Repenser la FPMA. La première édition de Repenser la FPMA sera centrée sur le thème de l'évangélisation sous le verset dans 1 Corinthiens 9,14, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Cette première édition du Repenser à la FPMA se déroulera le samedi 22 février à 9h30 en la paroisse du Saint-Esprit à Massy. Tuzao ny vaovao avy eto amin'ny tafitika filazana manjo. Manitra sy lilira Andriamananjara dia mampandreny fiangonana fanody mandro maly asabotsy voalohan'ny volana febroary ny iray tapo aminy Rivo Justin René Randriamananjara. Filazana teraka. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Psaume 22:10. Radio Narvelo, Taïna et Stéphanie sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils, Radio Narvelo Iriku Eden, le 31 janvier 2025, en bonne santé, par la grâce de Dieu. Taratasi fisaorana. Ny fianakaviana Rafaela dia maneho ny fisaorana anareo fiangonana rehetra tsy ankanavaka tamin'ny fiaraha-miory sy ny fampaherezana azy tamin'ny falasan'ny reriny Volonirina Martine. Ny tompo manakaripasoavana ny anonotra ny lany avy aminareo manolotra rakim-pisaorana 100 € ho fanohanana ny vina trano fiangonana. Ny sampana fifoazana dia mampatsiahy antsika fa misy ny asa sy fampaherezana anio izay anasana ny rehetra. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristiana. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Matthieu 15:3. La STK a la joie de vous retrouver pour le prochain VDJ, au vendredi des jeunes, qui aura lieu le 7 février à partir de 19h30 au Vieux-Temple. Pour ce mois, le Seigneur nous appelle à vivre un moment de réflexion et de partage sur le thème du chrétien face à la tradition. Ce temps fort sera l'occasion de découvrir ensemble ce défi à travers un enseignement apporté par pasteur, un moment de louange, de témoignage et de prière. Pour rappel, ce moment est organisé par la STK, mais est ouvert à toute l'Église. Alors ne manquez pas cette occasion de grandir ensemble dans la foi et d'approfondir votre compréhension du chrétien face à la tradition. Soyez bénis et à très vite. La STK Toulouse. Vovoang mikasika ny isataona ny sampana vehivavy kristiana. Ny loha-hevitra dia ny fanoloran-tena. Araka ny Romanina 12:12 manao hoe: koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ny SVK dia faly mampandriantsika fa ny fampiompivavahana ankalazana an'Andriamanitra amin'ny isataonany dia ho tanterahina amin'ny alahady 2 volana martsa ho avy izao ato amin'ny Temple du Salin amin'ny 3 sy sasany tolakandro. Fiantsoana fivorimben'ny mpandray, antsoina ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ho tonga amin'ny fivorimbe manaraka izay ny atao ny alahady 13 febroary mikasika ny fanomezana ny tatitra moraly 420 ny tetikasa sy ny teti-bola 520. Misy ny étude biblique amin'ny talata 4 febroary ho avy izao amin'ny 7 sasany riva amin'ny alalan'ny Zoom toy ny mahazatra. Mikasika ny permanensa ny mpitandrina tsy misy ny talata izao satria nandeha anatanteraka adidy anatrika fandevenana any amin'ny tafo FPMA Bordeaux ny mpitandrina mivady fa ny alakamisy kosa dia misy ny permanensa amin'ny 12 ka hatramin'ny amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro.
Mikasika ny fanadiovana ny trano fiangonana dia araka ny fandaminana ny tompona anjara anio dia ny sampana vehivavy kristianina sy ny sampana lehilahy kristianina. Ny diarintsika manaraka izany ny alahady 9 sy 12 febroary dia misy ny fidirana indroa any amin'ny Vieux Temple amin'ny 8 ora sasany sy amin'ny 12 ora atoandro. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra araka ny fanaontsika moa dia miarahaba manokana ireo vahiny voatonga izay onona na mandalo isika ka raha misy amintsika izany avy any amin'ny tanàna hafa avy any amin'ny tany hafa tonga eto dia angatahana hitsangana mbarabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofondrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia faly zay mandray anareo ary miaraba anareo manokana tonga soa eto amin'ny FP Matolozy. Ny fiarahanareo taminay teto dia nanamafy sy ataoko hoe nampiorina bebe kokoa hatrany ny finoana sy ny fanambaram-pinoana taty anatinay. Ny tavandralahy ny mandranitra ny tavandralahy dia zany tokoa nareo ka dia makasitraka tompoko misaotra anareo. Hitanareo eto fa misy mpiandry 5 rahavavy avy any Bordeaux izay manotrina ny fifoazana anio koa arabaina manokana nareo ary dia mirary soa indrindra sy mampamangy amin'ny sampana fifoazana ary ny fiangonana any Bordeaux zay. Dia mirary soa anareo ka ny tompon'ny fahasoavana ny atanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto ary mbola ameno ao am-ponareo ny fiadanany, ny fifaliany ary ny arem-pahasoavany azahoanareo misaotra azy ary azahoantsika miara manambara sy miderany voninahiny. Dia tsarovy fa naovinareo mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FP Matolozy. Misaotra indrindra tompoko afaka mipetraka nareo. Fanaontsika koa rehefa alahady voalohany volana tahaka izao ny miarahaba ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany. Misy anankitelo izy ireo raha misy eto dia angatahana hitsangana dia Ramatoa Ramananjo Monika, Andriamatoa Randriamasy Daniel ary Andriamatoa Randriamanjato Randriamananjara Manitra. Ny tsy eto moa misy ihany manaraka any amin'ny televiziona dia faly ny fiangonana manontolo miarahaba anareo nahatratra indray ny tsingeritaona nahaterahanareo. Fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra zany ary arahantsika manome voninahitra azy satria Andriamanitra tokana ny tompontsika sady mitantana ny fiainantsika. Ka dia mirary soa anareo indrindra zahay. Raha ny vavaka sy ny talao ny mpanao salamo milaza hoe aza manary ahy rehefa antitra ary aza mafoy ahy rehefa ketraka ny heriko, dia zao ny navalin'ny tompo ao amin'ny Isaia 9:7 hoe tsy miova aho hoe mandra-pahantitrareo zaho ihany ny anohana anareo, mandra-pahafotsy volonareo zaho ihany ny trotro anareo sy tantana anareo, zaho no anohana anareo sy amonjy anareo. Tanterahany tompo aminareo ane zany teniny zany ary dia omen'ny tompo andro lava feno fiadanana, feno fifaliana ary ifanatitra amin'ny taranaka rehetra izany. Dia mbola hiara-mivavaka isika. Tompo misaotranao zay no reto zokinay sy ray aman-dreninay reto izay nitahinao indray nitehirizinao ary nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany. Fitahiana avy aminao zany ary famindram-po lehibe isaoranay sy ankasitrahanay ianao indrindra. Misaotra ny amin'ny tehirizanao azy ireo ary ny teny fikasana izay tanterahanao amin'ny fiainany ary mivavaka ho azy zay ankehitriny. Ianao no atanteraka amin'izy ireo ninonina tsara, ninonina mampandroso, ninonina manome voninahitra anao ary ninonina mampiseho ny fahatsaranao tompo. Omeo malalaka ho azy ireo zany ary zay tsy voatononay amin'izany mivavaka zany ainao tanterahana dia omeo malalaka ho voninahitry ny anaranao. Dia derainay ianao ray zanaka ary fanahy masina no ny fitahinao ny zokinay sy ny ray aman-dreninay. Amen. Dia mirary soa indrindra tompoko mahazo mipetraka nareo.
mialatsi indrindra tompoko fa nisy vaovao anankiroa adino misy famangina manjo amin'ny heriny anio ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana faharoa any amin'ny vieux temple dia ny famangina ny Rafelimanana Velo mivady izay namoy ny rainy ary ny fianakaviana Razafilimanana Viviane sy Robin izay namoy ny raitam-po aminy. Faharoa manarak'izany dia nisy vaovao teto amin'ny faritany Atsimo andrefana vita soamantsara omaly ny synode aparitany ary toy izao ny birao ny faritany voafiry tamin'izany. Ny filoha dia Nadia Delmotte avy ao amin'ny FPMA Bordeaux, ny mpitan-tsoratra Miadana Lara avy any amin'ny FPMA Clermont-Ferrand, ny mpitam-bola dia Ianitra Ratovondraona avy eto amintsika eto amin'ny FPMA Toulouse, ny mpandrarahany vola dia Mamy Luc Razafitsalama avy any amin'ny FPMA Montpellier, ny mpanolo-tsaina dia Joël Raharnosy avy any amin'ny FPMA La Réunion ary ny mpanamarim-bola dia Iony Ramamontsou FPMA Bordeaux. Sotra topo. Androany sika dia misy vahiny izay tsy soina amintsika tsony fa ny mpitandrina synodaly 7 rasolon-dehibe mivady koa rahabaina manokana izy ireo amin'ny anaran'ny fiangonana mangataka anareo tompoko androso eto anoloana miangavy indrindra tompoko. Dia amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo tompoko ny arabananareo amin'ny ity andro alady ity dia misaotra anareo mankasitraka amin'ny famanginareo ny fiangonana ary mino izay efa tsy tara loatra raha izao vao miteny ny firarintso amin'ny taom-baovao ny valopy fiarabana moa efa nalefa ihany ny alefa mialoha fa kosa manamafy ny iainanareo tao-pambiazana amin'ny taona ity ary ny tompo anymehery anareo amin'ny fitariana ny FPMA manontolo dia ho tanteraka aminareo any izao tsodrano izao avy amin'ny tompo. Mpanompoka ianao efa novidiako ka tsy manariko aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantananao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako ao. Isaia 4:20 andininy fahasivy sy fahafolo. Dia manaraka izany dia tena faly izay novanginareo nandritra izay roa andro izay nahazo fampianarana ny fiangonana maly ary tao amin'ny D9 ihany koa fampianarana sekoly tenin'Andriamanitra tao amin'ity tolakandro ity ary mbola nitondra ny tenin'Andriamanitra ihany koa teny vaovao mahafaly ho an'ny fiangonana avy amin'ny Jesosy Kristy dia mankasitraka indrindra tompoko ary manararaotra ny fandalovanareo manolotra fahatsiarovana kely fahatsiarovana amin'ny anaran'ny fiangonana izay mampiseho ny mahatolozy tanànan'ny Toulouse ihany koa izany fanomezana izany ny fo manolotra no tena ampifaliana nanaovana izany dia Andriamanitra ombanareo mandrakariva. Tsy lava teny fa mankasitraka sy zavatra ataonao daholo amin'izao fampahirizana ny asa fanompoana amin'ny fitantanana ny FPMA. Tsaroana misy mivavaka ary fantatra hoe anisan'ny matondra mivavaka ny FPMA Toulouse araka ny tenin'ny Jesosy Kristy tompo tamin'ny Marta sy Maria rehefa mandinika ny fiainan'ny tafo maro dia misy Marta izay be ahina sy be rena, misy Maria izay nifidy ny anjara tsara dia androany dia nahita hoe tena tia Toulouse tia ny Maria tena mifidy ny anjara tsara ary izy rery ngamba misy n'izany D9 izany amin'ny tafa dia mampahery antsika dia ny tompo no ampiroborobo hatrany ny fanjakany eto amin'ny FPMA Toulouse. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra misaotra tompoko. Chers frères et sœurs en Christ,
Je prends la parole aujourd'hui au nom de toute l'équipe organisatrice du EDSC du 21 décembre dernier, afin de vous apporter un bilan. EDSC qui veut dire événement ou manifestation pour ceux qui ne savaient pas. Alors ce déjeuner-concert a été organisé par le Freisna Sampan, c'est-à-dire toutes les sections de notre Église, dans un même élan de solidarité et de foi. Nous étions 321 participants, venus non seulement partager un repas, mais surtout recevoir et méditer sur le thème « Donner pour bâtir ». Alors que retenir de cet événement? Avant tout, il a été une belle démonstration de l'unité de notre Église. Cet événement nous a permis de nous lever ensemble, de collaborer en mettant en avant les ressources et talents de chacun et surtout de porter un message fort, notre engagement commun pour bâtir par la grâce de Dieu. Bien sûr, toute organisation comporte ses défis. Nous avons identifié des axes d'amélioration et nous tenons à demander pardon également à ceux qui ont pu être attristés par certains aspects de l'événement. Soyez assurés que nous prendrons en compte ces retours afin de progresser et d'affiner notre organisation pour la suite du projet. Sur le plan financier, nous sommes reconnaissants de pouvoir annoncer un résultat net de 6 342 € grâce à cette initiative. Ainsi, au 31 décembre 2024, le solde du projet Chan s'élève à 1777 € 084,41. Merci à vous, merci pour votre contribution. Nous voulons avant tout rendre gloire à Dieu qui nous guide et nous fortifie dans cette œuvre. Un immense merci également à chacun d'entre vous pour votre engagement, vos prières et votre générosité. Cet événement est terminé, mais le projet continue. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'élan et de la mobilisation de toute l'Église pour mener à bien cette mission. Au-delà des dons financiers, il y a de nombreuses manières de contribuer. Nous apporterons de la clarté et nous vous invitons à vous rapprocher de nous pour nous y aider. Ensuite, nous vous invitons, jeunes et moins jeunes, à rejoindre l'une des commissions dédiées à ce projet et à vous impliquer activement, car ce projet nous concerne tous. Soyons des acteurs, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Enfin, nous avons vu à travers cet événement une soif de grandir ensemble dans la foi. C'est pourquoi nous vous rappelons que chaque 3e samedi du mois, un temps de prière est ouvert à toute l'Église pour confier ce projet à Dieu et nous édifier tous ensemble. C'est aussi une manière essentielle d'y participer. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, Jésus est source de lumière. Rapprochons-nous de lui et comme l'on chantait si bien la chorale, marchons dans la lumière. Et comme le dit le thème de cette année, levons-nous et brillons. Que ce projet soit l'œuvre d'une Église unie dans la foi, la prière et l'action, car ensemble, par la grâce de Dieu, nous bâtissons bien plus qu'un lieu, nous bâtissons un héritage spirituel pour les générations à venir. Merci à tous pour votre écoute et que Dieu vous bénisse abondamment. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika zao ry havana. Fatatsika moa zany fa isan-taona ny fifoazana zao dia misy valopona zaraina tamintsika izay vokatra. Arotsakitsika miaraka amin'ny rakitra zany ary ho an'izay te handoa rakitra na vokatra amin'ny alalan'ny SAMUP dia misy onglet na rakitra na vokatra tsindritsika dia mamentsika. Zany hoe afaka sady mandoa rakitra tsika no mandoa vokatra amin'ny alalan'ny SAMUP zany amin'ny alalan'ny carte bleue. Dia ataotsika ny hira izay efa voatondro dia mandroso aty aloha ireo izay andoha amin'ny carte bleue. 770. Oh
tonga amin'ny fotoana manokana ho an'ny sampana fifoazana isika ka mangataka ireo tompon'andraikitra hiakatra ety. Faly miarabantsika rehetra alohan'ny andraisako fitenenana ho voninahitra Andriamanitra dia misy anao-bavitsika anankiray izay te hijoro ny vavolombelona amin'izay asan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra taminy. Riavana malala ho amin'ny tompo amin'izao isan-taona ny sampana fifoazana izao dia nangatahana mba hanao fizarana foy tamin'ny asan'Andriamanitra tamiko tamin'ny alalan'ny sampana fifoazana. Raha nisy olona nanohatra sy niseo tsy nilan'izany asam-pifoazana izany dia anisan'ireny ny tenako teto am-piangonana. Tamiko dia tsy nela-panelanelana tamin'ny vavaka asandratra tamin'Andriamanitra fa asy Jesosy irery ihany izany dia ampy. Nanana tsy fahatokisana tanteraka ny mpiandry tao anatin'izany ary tena natoko tena fa nety izany fitondran-tenako izany. Omaly moa dia nisy fampianarana nety ny pasteur Seta Solondraibe mahakasika ny orgueil spirituel ka dia tafalatsaka tao anatin'izany ny tenako tamin'izany fotoana izany. Nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany dia tao anatin'ny iray mpimaso monja no nandravan'ny fanahy masina ao amin'i Jesosy Kristy izany eritreritra izany. Ilay fanahy masina mpanolo-tsaina mpanitsy amin'ny lalan-diso mitaiza amin'ny fahamarinana. Tamin'ny taona 14 tokanana diakona, 3 taona ny zanako lahy tamin'izany fotoana izany ary tsy mbola vita batisa. Dia satria tamin'ny Terada izay dia nihevitra hoe any Madagasikara izy izay fiangonana tany nitaizana ny vadiko izany no atao batisa. Dia tsy nomeny tompo an'izany fahafahana izany izay akany dia tamin'izay fotoana izay dia mbola niasa indray ny fanahy masina. Nibitsika hoe sao re dia ho fombafomba sy fifaliana ara-nofo fotsiny izany projet anao batisa any Madagasikara izany. Dia tao nandresy lahatra izy hoe efa eto amin'ity fiangonana FPA Matolosa ity no nitaizana ara-panahy ny ankohonanay. Teto mariazinay mivady ny batisa ny zanako vavy, zanakay vavy. Eto ny manompo an'Andriamanitra mianatra sekoly alahady sy sisa. Ka dia resy lahatra izay tamin'izay hoe iroso tamin'ny fiomanana ho an'ny batisa ny zanakay lahy izany. Dia teo ry havana nanomboka nisy trangan-javatra hafahafa. Nandritra ny 2 alina dia nikikika foana ny zanako tamin'ny alina manofy ratsy. Dia nisy fotoana izy lalao rery tany amin'ny salon dia niazakazaka izy nakany amin'ny chambre nisy dia izao noteneny hoe maman j'ai peur, il y a un fantôme. Na le mot fantôme aza nagaga hoe taizako ny namoahany ity zaza ity, zaza vao 3 taona tamin'izany an'izany teny izany. Indray andro tao alohan'ireo izy dia nanao cauchemar foana. Dia nanatitra azy tany amin'ny garderie indray andro dia nonody tao an-trano dia nanokana fotoana anaovana asan'Andriamanitra dia tadidiko tsara fa ny manana ny fivoahan-gazety fiainana tamin'izay fotoana izay. Dia za rery ny tao an-trano nadio be ny trano fa nisy aspirateur fotsiny najaniko teo amin'ny couloir teo, tsy haiko hoe maninona ilay izy ny tsy napirimiko. Dia nangina be tao an-trano dia nefa misy fotoana ohatrany mare olona mandehandeha. Dia nijereko nefa tsisy an'izaniza. Dia afaka minitra vitsy dia tena ohatrany réel mihitsy hoe tena misy olon-kafa atao an-trano izany. Dia neveriko fa mivadiko hoe nody fa dia nefa tsy izy.
tena janiko ny zavatra nataoko teo amin'ny ordinateur dia nierika satria eniko nisy nanindra le bouton firebobinena amin'ny filan'ny aspirateur izay tsy voapiriko taitra be ahy nahita an'izay zavatra izay dia sady tena natahotra dia mahita aloka angeza be traverser ny couloir atao an-trano zany a dia teoneo tonga dia j'étais vraiment envahi d'une autorité kikika mafy be ahy tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka ianao ry Satana. Izay zany ny zavatra nisy tamin'izay. Sekonda vitsivitsy tao aorian'ny sehoan'izay zavatra izay dia tena natsapako hoe tena devolina anankirotana tao amin'ny tokantranonay satria nisy tenin'Andriamanitra izay teo amin'ny couloir hoe fahasoavan'Andriamanitra no mahatozao ahy. Dia tao anatin'izay passage izay a dia ohatrany hoe nakipilon'ilay izy zany a fa tsy tenjera. Dia mbola nisy trangan-javatra hafa ora ray tao aoriana izay fa afeziko ny tantara. Dia teoneo aho dia niantso ny mpitandrina. Tosy pasteur tamin'izay aty à Paris aho izy fa andefasako mpiandry ianao. Tsy faly ny devolo izy a fa ianao avy nitokanana diakona dia izao indray ianareo a ampanao batisa ny zanakareo. Tena tora-kovitra tamin'ny tenenin'ny pasteur an'izay. Dia ny harivan'iny tamin'ny 4 ora ny tonga ny mpiandro eo avy tany an-trano. Izaho zany ilay nilazaiko teo hoe tsy resy lahatra izany asa-pifoazana izany mihitsy tamin'izay. Fa dia tena maina endom-boanjoko. Tena niatra tamanaina ny tahotra rehefa natsapa hoe tena misy tontolo ara-panahy ratsy manao manifestation toy izany. Avy nalaiko tany amin'ny garderie izy dia vita sakafo izay dia natory izy dia izaho zany mbola fatin'ny tahotra ihany tao anatin'ilay izy dia napatoriako tetỳ am-pofoko ilay zaza zany dia iny izy matory iny no tonga ny mpiandry dia niasa niasana izay mianaka reny tao an-trano dia niasana ny tranonay. Dia ilay zaza matory tsy mare ninina mandritra ny asa natao fa no ny vita ny asa dia nifoy izy telo taona dia ozy hoe maman j'ai plus peur, c'est Jésus qui me garde. Dia nanomboka teo dia nanaiky ny asa-pifoazana izay menakavy nanaiky fa ny mpiandry dia nomen'Andriamanitra ositra manokana hitory-teny hivavaka irahan'Andriamanitra hanafaka ny olona amin'ny ziogan'ny Satana hanasitrana ny karazana aretina. Efa diakona 3 taona tamin'izany fa tamin'ny taona 2013 vao niaina ny fahateram-baovaoko nandraisako an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana. Dia teo ny nanomboka ny ainako sy ny ezahako nampiatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro ary na tsy tonga lafatra aza dia mbola ezahako trano zany hatramin'izao fotoan'izao mandra-piverin' Jesosy. Dia tao anatin'izany lalana dia betsaka ny zavatra nilalovako ny ilako manokana ny asan'ny mpiandry. Nisy ny fizahan-toetra isan-karazany na teo amin'ny fiainana manokana, ny asa, ny fiainam-pianakaviana, nisy koa ny sedra na dia teo anivon'ny asa fanompoana aza, na tsy arovana tena hoe narary, naratra, nalahelo, tena nahitana adi-panahy be dia be. Teo koa ny tsy fahasalamana indrindraindrindra nanomboka tamin'ny taona 2023. Izay ediko amin'ny aretina homamiadana tsy fahita matetika. Dia tao anatin'ireny rehetrareny dia fitaovana tena nomen'ny tompo teo am-pelantanako. Teo am-pelantananay menakavy kely, ny mpiandry, nampahery, nanampy, ny vavaka. Ary dia raisiko izao fotoan'izao isaorako ny tompo fa nasiny ny sampana fifoazana eto amintsika nandraisako fitahim-panahy maro. Ary satria nahazo maimaim-poana dia te hizary izany fitahim-panahy sy fahasoavana izany. Dia resy lahatra ny antson'ny tompo ka maniry indrindra hanatevin-daharana ny zanaky ny fifoazana ary raha sitrapon'Andriamanitra dia hiofana ho mpiandry. Mijoro vavolombelona ary havana malala fa tena nahitako sy ny fianakaviako fandresena ny accompagnement sy fitazana ara-panahy nentin'ny mpiandry. Mijoro vavolombelona fa tsy mbola naharena indray mandeha aza
hoe mpiandry ny tete ka narenesako tamin'olona ny tantaram-piainako izay nizaraiko tamin'izy ireo tamin'ny patokisana fa za zao a no miresaka ny asan'ny mpiandry amin'ny fiangonana. Joro vavolombelona fa tao ambadiky ny sedra rehetra ny tany saiko teo, voninahitra ho an'Andriamanitra fa natsapako tanteraka fandresena ny asan'ny ratsy. Tena fahavalo efa resy ny devoly ka ny fitiavan'Andriamanitra foana ny faharimpony sy ny fahasoavany hatrany no mandresy tamin'ireny ady rehetra nentina teo amin'ireny. Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana ary izy tonga mba hananantsika fiainana dia fiainana be dia be. Eto am-pamaranana dia te hanentana ny fiangonana manontolo ry havana. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manana ny sampana fifoazana isika, ministère de guérison et de délivrance. Aza mandrimandry manana aretina ry havana. Fa na inona aretina mikika anao, na inona fizahan-toetra lalovanao, na inona zavatra iainanao mavesatra, marary, mampalahelo, ohatra ny tany saiko teo, dia aza misalasala manantona ny sampana fifoazana. Fa tena fitahipana ao atsika ny fananan'izany sehatra izany eto anivon'ny fiangonana. Havana indray fanasan'ny tompo isika teo dia ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana dia manasa anao, manasa antsika rehetra, indrindra ho an'izay mbola tsy nihaino izany hanatrika ny asa sy fampaherezana ao aorian'ny fanompoam-pivavahana. Dia mitsangana, mihazava fa efa tonga ny fahazavanao. Amen. Dia misaotra ny ranabavy sika avana amin'izay fizorana vavolombelona zay. Fa misy zava-dehibe izay tsy nilazainy teo. Adininy angambana mety tsy dia lehibe loatra aminy. Fa raha ny antso anahy izy dia hoy izay hoe eo an-dalam-pahasotanana hozy izy. Ary nivavaka mafy tamin'i Jesosy aho izy. Dia izany ny valim-bavaka. Ka ny zavatra tena nanaitra indray taminy dia hoy izy hoe anao Siméon ao izy laka misy sizoa. Tena lasa tsy afaka manao mofogasinareo aho izy. Dia fa nivavaka mafy indray aho izy, nivavaka mafy nangataka tamin'i Jesosy hoe inona reny atao. Dia nasany nangataka tamin'ny dokotera aho izy. Dia narosy ny Siméon izy. Lasa afaka nanao mofogasy indray aho izy. Ary tena faly. Tena feno fifaliana izy ny teny hoe afaka manao mofogasy indray aho izy. Dia tonga saina, na hainao an'ilay fifalianao anatin'ilay telefônina zany, tonga saina mihitsy hoe Jesosy za tiany ohatran'ny te hihinana fotsiny izay omeny eo. Fa ahoana aiza izay mba izay zavatra ataoko, aiza izay mba raha ataontsika amin'ny fifaliana. Fa rano kely fotsiny eo izy atolotra ao dia efa zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Izay ny fanohizako kely ny témoignage-ny ranabavy. Izay ny tena tiako lazainy raha nijoro teto izy. Fa mety hoe tsy tena zava-dehibe aminy. Fa ny zava-dehibe taminy dia nafahany ny asan'Andriamanitra taminy. Fa ny zavatra tsy fantany dia ny zavatra nataony izay nahafaly an'Andriamanitra. Dia ilay fanaovany amin'ny fitiavana zavatra nataony. Ka misaotra antsika rehetra, indrindra ireo izay nanome tolo-tanana tamin'ny omaly zany, namboatra karazana mofo maromaro sy mofo maro mifampizaratsika. Misaotra ny rehetrarehetra, misaotra koa any reto rahavavy avy any anabavy any avy any Bordeaux. Satria mahafaly tokoa no mahita azy ireo miara-miasa. Ary misaotra koa ny pastera mivady izay tonga manampy antsika eto. Fa za aloha dia tsoroko aminareo ny marina fa raha misy pastera anankiroa ivavahako anatry an'Andriamanitra, angatahako anatry an'Andriamanitra, ivavahako mandrakariva dia izy mirahalahy reo. Tena mivavaka mafy azy ireo. Mba tiako ohatran'ny Paoly sy Petera zareo. Ny anankiray ohatran'ny Paoly, ny anankiray ohatran'ny Petera izay ataonareo. Fa i Paoly mosarana fotsiny akopakopany dia sitrana ny marary. Ary iza moa ty ny Petera indray ny tandidiny fotsiny dia sitrana ny marary. Engany mba ho tonga izany.
fa raha ny tena marina ny joroko eto zany dia ny ampahafantatritsika ny asa-pifoazana nefa efa taona marina ny arahana fankalala daholo tsika rehetra toy ny anada anabavy prala tsika rehetra ny ray aman-dreny toy ny reny ny teraka ny zaza ny tanora ohatra ny zanaka ka mamela anareo hiteny mivatana amintsika satria amiko tena efa akaiky ny farany efa mila manatona an' Jesosy sika efa tena mila manatona an'Andriamanitra sika ka manasanareo ny mpiandry manasanareo rehetra mijanona andray zany asa fampirizana zany Jesosy Kristy no manasanareo fa tiany ianao koa mba andova miaraka aminy any amin'ny fanjakany lanitra ka aza misalasala tandremo lazaiko anareo pakafantatra daholo tsika rehetra hoa ialao ny fanao ratsy rehetra fa tahatra tsara ny tenin'Andriamanitra asa hiavina vonana ny tenin'Andriamanitra fa zay miavinavina izy izy Andriamanitra nohitra an'izay miavinavina ary raha Andriamanitra manohitra anao satria miavinavina anao dia miatrefa any amin'ny taranakao zany miatrefa any amin'ny vadinao amin'ny zanakao ka mangataka anao ataovy toy ny andro raha eto amin'ny tytaonyity ty andro ianana ty androany ty androranao tena tokoa ho an'Andriamanitra aza menatra manatona ny mpiandry ny fiangonany tolozy hatramin'izay dia efa mahafantatra tsara aona ny asa-pifoazana tonga dia mandroso iasana manetry tena mipetraka iasana izay no niantsona anareo androany ary areo ty andron'ity aoka hibebaka atsika aoka atsika hiala amin'ny ratsy fanao na inona ratsy fanao tsika dia aoka tsika hiala amin'izany ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha manimba ny tempolo anao dia mba ho simbako koa anao izy izy ka raha Andriamanitra ny manimba anao anie dia simba tanteraka ianao fa raha mibebaka tosiny anao izay ny zava-dehibe Jesosy Kristy izay nyteny hoe fifaliana lehibe any an-danitrano ny olona anankiray izay mibebaka fa zany fifaliana lehibe any an-danitrano zany eninao atokantranonao koa zany rehefa tena mibebaka marina ianao eninao zany fifalian'Andriamanitra zany zavatra mahafinaritra ato amin'ity fiangonana ity ankehitriny amintsika zay manao fikarakarana ny trano zao dia efa tena mandroso tsika ary mandroso amin'ny tena ara-panahy satria tsaroko tamin'ny fotoana minitra farany tamin'ny heritaona ny minitra farany dia ny teny mpanompon'Andriamanitra dia ny teny tamin'izany hoe itsika anie ny tena ilain'Andriamanitra iova amin'ity fanorenana trano ity itsika ny tena ilaina iova ozy izy ary ny culte farany taona koa dia nasika mihitsy zay ny teny teto mpanompon'Andriamanitra hoe tsy ho vitanareo ty trano ity raha tsy manaiky iova nareo zany ny tena zava-dehibe ry havana ary oka inotsika zany tenin'Andriamanitra zany fa zany tenin'Andriamanitra zany ny dikan'izany hoe onction aloha vo action ka ahoana ny atongavatsika amin'izany dia ny mba hiadintsika amin'ilay ratsy manasanareo ny mpiandry manasanareo Jesosy Kristy androany aza miavinavina tongava fa tsisy olona voavondry tsisy hoe salut na hoe sauvé ka tsisy délivrance tsy maintsy misy délivrance ho an'ny voavondry ary ny délivre atsika dia Jesosy Kristy ihany fa tsy ny mpiandry nomeny fotsiny hery anatanteraka ny asana ka aza misalasala anao ry havana fa Jesosy Kristy anjaka ao aminao izy te ho avy ao tokantranonao amin'izao andro fahasaranana zao misy ny aretina misy ny zavatra maro be da be manatona an' Jesosy fa izy ombanao sy ny akonanao raha mibebaka marina ianao fa ho hitanao ny fitahin'Andriamanitra ny tokantranonao izay no teny azoko ambara satria tsika moa prala mpianada ray sy reny ny tanora zanaka tsy misalasala miteny aminareo hoe aokasika androso andeha amin'ilay ahitan'ilay fahazavana arak'izay nitorian'ny tenin'Andriamanitra teo dia atsika rehetra ny an'Andriamanitra ny tera sy ny laza amen. Tena fahasoavana ho an'ny fiangonana ry havana ny fananana ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonantsika efa taona maro no nisy an'izany
ary efa hatrany am-piandohana mihitsy no efa nisy ny fifohazam-panahy teto amin'ny fiangonana dia raha itsika Andriamanitra ny amin'izany rehetra izany ary raha ianareo mpiandry no mampahery sy mitondra ny tondram-bavaka rehefa misy mahatery ny any tokantrano na ny amin'ny fiangonana dia an'ity dia ampahery anareo ny fiangonana amin'ny famitanareo ny asa iraka izay napetraky ny tompo aminareo dia mahereza sy mahatanjah ary hitondram-bavaka anareo ny fiangonana amin'ity mba tena ho vavolombelon'ny tompo ianareo ary tena ho fahazavany tokoa araka ny hitondra ny fahazavany eny amin'ny tokantrano sy amin'ny fiangonana manontolo dia izy no anafery anareo ahatanterahanareo izany asa masina izany ary fampaherezantsika fiangonana mbola isy ny vavaka ho ataon'ny mpitandrina hitarianantsika amin'izany rehefa eo fa hitehaka isika ho fampaherezantsika ny zampana. Mbola hiara-mivavaka isika ry havana dia raha naisy ankalazainay ianao ry tompo Andriamanitra ay fa tsy mba Andriamanitra matoritory ianao fa Andriamanitra izay tsy mba rendrehana mijery mandrakariva ny fiainan'ny zanak'olombelona ary tsy variana mitazana fotsiny fa miditra an-tsehatra ianao. Misaotra anao zay fa nozarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana mba hahatonga ny fahatsaranao ny herinao ary ny fitiavanao iseho amin'izao tontolo izao ary dia sitraka ao ny antso olona ho mpiandry izay iandry ny ondrinao ary indrindraindrindra natateraka ny asa izay efa natomboka ao Kristy ary mbola tohizany mino anao amin'izany lafiny izany. Misaotra ny amin'ny fitsanganany sampana fifoazana eto amin'ny tafo ary eto amin'ny FPMA koa ary misaotra ny amin'ny mbola ombanao azy ireo ary angatanay ianao le tompon'ny asa ny mbola nome azy ny hery ny mpanahy avy any ambony mba azahoany mahita vokatra tsara ka sady voninahitry ny anaranao zany no fampitombonana ambaindain'ny fanjakanao ety an-tany. Dia mivavaka izay ho an'ity sampana ity mba ho sampana tena mahavokatra be ary ho sampana mampiseho ny firaisana ao aminao ray zanaka ary fanahy masina ka ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka ho tendrenao kosa ho mpanapaka ny be ao amin'ny fanjakanao. Dia entinay mbavaka aminao na ny mpiandry amperinasa omeo hery omeo fahazavan-tsaina sy fahendrena ary indrindra omeo fitiavana mba azoany manatanteraka izany asa zany araka ny sitraponao. Mivavaka aminao zay ho an'ireo mpiomana ho an'ireo izay maniry anao anohy izany asa zany ianao anomana azy ireny ahatonga azy vonina tsara amin'ny fotoana mba ho fiasana mahomby eo anatrehanao ary indrindra fampitomboinako ny ambaindain'ny fiangonana. Dia matoky zay fa mahay manao mihoatra noho izay angatana amin'izany mivavaka izany ianao ka nidera ny laza ny voninahitra ho anao tompo aoka kosa ny fitahim-panahy rehetra ho amin'ny fiangonana ary indrindra ho an'izao sampana izao amin'ny aratsoan'i Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro ary zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny mahatsapa fa io Andriamanitra io dia mampitombo ny taranaka hatrany hatrany kanefa koa manomana ny taranaka ho amin'ny mandrak'izainy ary zany ny joron'ny fiangonana ho vavolombelona ka amin'ity aladiny taranaka ity dia tsarontsika ireo zay nahazo 5 sy fara tamin'iny taona lasa rehetra iny ka dia izany no antony anokanana izao fotoana izao koa mba hiarabana manokana ireo ray aman-dreny izay nahazo 5 sy fara tamin'iny taona lasa iny zany ka dia ny filohan'ny fiangonana moa nitarika atsika ampitsangana an'izy ireo avy eo dia hiara hivavaka ho an'izy ireo isika mianakavy.
dia arak'izany a dia nantsoina zany a ireo izay nahazo 5 sy fara ny soratra anarana tamin'ny izay nahazo 5 sy fara tamin'ny taona lasa iny a ary ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana. Misy anankifito izy ireo a dia ho antsointsika misy ny Mikael sy Yasna Irmansa dia nahazo zaza Antema Gabriela Miatia Irmansa Rumeau teraka tamin'ny 26 février 2024 dia angatana mba handroso ety. Izy moa dia zanak'ampelezana fa dia mandalo eto izy ka dia ho arabaintsika amin'ny anaran'ny fiangonana. I Rijasiana Rindra Rakotondrainy a dia nanomeny tompo ny zanany a Rakotondrainy ny Ary Levi teraka tamin'ny 13 mai 2024. I Iondi sy ny Ony Andrianjavitrimo dia nomen'Andriamanitra 5 sy fara, nomeny any Andrianjavitrimo na Eli fitahina teraka tamin'ny 20 mai 2024. Irina sy Nadia Mandimbiarsoa dia nahazo any Mandimbiarsoa Kanty teraka tamin'ny 13 jona 2024. I Nasolo sy Sarika Rakotsizafy dia nahazo any Rakotsizafy Noé Eritaina teraka tamin'ny 14 septambra 2024. I Njaka sy Aurélie Rasolondraibe dia nahazo any Rasolondraibe Enael Zakaria teraka tamin'ny 17 novambra 2024. Ary Joël sy Finaritra Rakotomalala dia nahazo any Rakotomalala Jeremia Ony teraka tamin'ny 2 desambra 2024. Miara-mifaly aminareo ny fiangonana manontolo. Ilay Andriamanitra ny fahasoavana, izay mitahy anareo dia mitahy anay koa. Izay mitahy anay dia mitahy anareo koa. Ary izany nampiraisany fanahy masina antsika. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra ary ny fanirian'ny fiangonana manontolo dia fitenin'ny malagasy ny hoe maharoro ny taiza dia hitombo tena, saina, fanahy ary fo ao amin'ny tompo tahaka an'i Jesosy Kristy ny zanakareo. Ary ny fiangonana manontolo dia hiara-misaotra an'Andriamanitra, hiara-mitehaka ihany tsika. Hivavaka sika ry havana. Tompo misaotra anao zahay. Fahasoavana nampifahasoavana no tobaka ao amin'ny olonao. Fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ary Andriamanitra mahatanteraka mihoatra lavitra noho izay mendrika ao anay. Satria Andriamanitra ny fahasoavana. Dia rainay ianao no reto ray aman-dreny reto, no reto zaza nomenao reto, no ny fianakaviana nampitombonao ny fifaliany. Ary mideranao ny fiangonana manontolo satria miasa ianao, ary tsy mitsahatra zany asanao zany. Ny angatanay dia nitahinao ny ray aman-dreny. Ninona ilainy ny fitazana ny zaza omeo azy zany. Ary mivavaka ho an'ny zaza izay, mba ho tahaka anao izy Jesosy zaza, ka hitompo saina sy tena, androso fiteo no hamasinao Andriamanitra sy ho mason'ny olona. Dia ho zaza, ho reharehan'ny fiangonana, fa indrindra olon-dehibe mahatratra ny fahafianonao Kristy. Angatanay amin'ny anaran-tsoanao zany, ilay lohan'ny fiangonana, ary angatanay aminao ray be fitiavana indrindra, izay miay anay isan'andro. Dia anao ny voninahitra, anao ny dera sy ny laza, anao ny aja, ary aoka kosa ho anay ny fitahim-panahy rehetra, amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia maso mipetraka nareo. Atsika raha tehaka izy mipetraka.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions car par ton amour et ta grâce, tu nous as permis aujourd'hui de venir à ce culte, Seigneur, pour pouvoir te confier toute notre vie, pour pouvoir t'écouter et pour pouvoir te louer tous ensemble. Merci car malgré ce que nous sommes, malgré les manquements, Seigneur, tu nous permets de venir dans ta maison pour venir à toi, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour ce pasteur que tu as guidé ici pour que nous puissions recevoir le message que tu avais à nous transmettre aujourd'hui. Nous te remercions pour ce jour de célébration, pour cette section du Fifoise, Seigneur, que tu as permis d'exister dans notre Église. Merci car tu agis encore au travers eux et en eux, Seigneur, et que tu puisses continuer à agir, veiller ton Église. Nous te prions aussi pour notre Église, la FPMA, mais aussi ton Église à toi, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de rester ancrés dans ta vérité, que nous puissions toujours être fidèles à ton évangile et surtout que nous puissions avoir à cœur de faire briller cette lumière que tu places en nous et que tu fais refléter, Seigneur. Nous te prions pour tous les responsables de ton Église, que tu puisses leur apporter ta sagesse, l'humilité et le discernement afin qu'ils puissent œuvrer pour te servir et te plaire, qu'ils ne puissent pas rechercher à utiliser ton nom, mais à être utilisés par ton nom pour te rendre gloire, Seigneur. Nous te prions pour chaque famille, pour tous ceux qui n'en ont pas, mais aussi ceux qui sont loin de leur famille aujourd'hui. Que ton amour et ta paix remplissent leur cœur et qu'ils puissent être le reflet de cet amour dans leur vie quotidienne. Nous te prions aussi pour les enfants et les jeunes, afin que tu puisses les instruire et les façonner selon tes désirs, comme tu as pu le faire avec ton Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions nous aussi te ressembler parfaitement. Nous te remercions pour toutes les épreuves que tu nous fais traverser, que tu puisses nous apprendre à te faire confiance, à venir chercher en toi tout ce dont nous avons besoin pour avancer et surmonter toutes ces épreuves, et qu'à travers celles-ci, tu puisses continuer à nous transformer selon ta volonté. Nous te prions pour notre pays Madagascar, pour que tu puisses agir et y manifester toute ta puissance. Nous te prions aussi pour tous les pays en guerre, que tu puisses œuvrer et utiliser chacun de tes enfants pour y répandre ton amour et ta paix. Et nous te prions pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui persécutées à cause de ton nom, que tu puisses apaiser leur douleur, accompagner chacun de leurs pas et faire grandir en eux la persévérance, la patience et surtout leur amour pour toi. Nous avons encore bien d'autres sujets à te confier, Seigneur, mais nous te les confions avec cette confiance que tu agiras, que tu agis déjà même. Et nous te remercions pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait dans nos vies, au travers de nos vies, et ce que tu vas faire encore à travers nous, Seigneur. En ton Saint-Nom, nous en prions. Amen. Amin'izao isan-taona izao dia hanolotra irairay ho antsika ny sampana fifoazana. Afaka mira avy hatrany ianareo.
misaotra ny samifify isika amin'ny samififo dia mavaka nataon'izy ireo izany dia misy fanontena kely ry havana ny vaovao amin'ny fanadiovana ny trano fa ny tily sy ny safifo no manadio ny trano anio. Sara n'Andriamanitra ry havana fa tanteraka soamantsara ny fanompoana masina ny rahantsika teto an-drano alohan'ny handraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira 720 andininy voalohany ary ny andininy fahatelo dia ao aorian'ny hafatra sy ny tsodrano. Amen. Mandiana fiadarana kamankuntu. Petra isika.